Mbola vitsy ny tokantrano manangana sainam-pirenena malagasy ao amin'ny fokontany ny mahavoky atsimo raha ny zavatra hita teny an-toerana ny alakamisy valjona. Eto zany zahay tonga moty ny 26 juin fa fitondimapolotany na zonantsika fahaleovan-tena dikan'izany tsika rehetra vahoaka rehetra zany mba entanina mba anangana saina isa-tokantrano. Zava-dehibe amintsika toy fetim-pirenena io fa manentana tsika tsirairay isam-batan'olona isa-tokantrano zay mba anangana zany saina zany mba hita midoroboka eny zany ny sainam-pirenenantsika. Noho ny fankalazana ny fahafito amin'ny 20 taona niverena ny fahaleovan-tena amin'ity volana jona ity no antony fananganan-tsaina mba ho mariky ny fiandrianam-pirenena. Ny mahagaga ho an'ny olona sasany fa sainam-pirenena efa miova loko no sady rovodrovotra no atsangana eo amin'ny trano fonenany tahaka ity raha hitan'ny mpanao gazety teto amin'ny fokontany ny mahavoky atsimo ity. Ny malagasy tompony indray no tsy manome asiny ny sainam-pireneny. Etsankilany tsy mitsahatra ny manao hetsika fanadiovana ny tanànany ao amin'ny fokontany ny mahavoky atsimo. Hisy indray ny fanadiovana fahobe atao amin'ny sabotsy 10 ny volana jona izao. Di manentana tsika isa-tokantrano koa zany zahay mba anadio ny faritra manodidina azy na kanal zany na ny arabe na ny ao anaty lakoro. Eto koa moa zahay zany dia manentana tsika isaky ny sekitera tsirairay fa izy fanadiovana fahobe amin'ny sabotsy maraina ka entanina tsika chef sekitera, entanina tsika tsirairay mba samby anentana amin'izay fanadiovana fahobe zay mba mamerina sy matokony fahendren'ny vahoaka ny mahavoky atsimo zay. Eto amin'ny fokontany ny mahavoky atsimo ahitana sekteur enina mahatratra any amin'ny 5,730 sy ray alina ny isan'ny mponina ao anatin'izany fokontany izany amin'izao fotoana izao. Nanambara ny lehiben'ny fokontany mahavoky atsimo Andriamatoa Mahitavelo fa efa vonona amin'ny fiatrehana ny fetim-pirenena malagasy izy ireo amin'izao fotoana izao.